pejy fambolena kosa dia tamin'ny taona 1712 no nahitana voalohany ny chenille légionnaire teto Madagasikara. Volon-katsaka maro no nosimbainy ireo bibikely ireo. Amin'izao fotoana izao, misy ny tantsorika avy amin'ny FAO ahafahana miatrika sy miady ny fisian'ireo chenille légionnaire eto amintsika ireo. Dingana lehibe irosona amin'ny ady amin'ny chenille légionnaire izay manimba ny volo, mivolo-katsaka indrindra ny fanampiana avy amin'ny FAO ahafahana manatanteraka ny ampahany amin'ilay drafitra hoentina miady amin'ny firongatry ny chenille légionnaire eto Madagasikara izay, na ny appui d'urgence à la mise en place d'un système de surveillance, riposte et contrôle intégré de la chenille légionnaire. No tanterahana omaly tany Antaninarenina ny lanonana entina anombohana ny tetikasa. Fanampiana avy amin'ny FAO ahafahana manatanteraka ny partie sasasasany moa zany amin'ny plan d'action iny dia antenaina fa ahafahantsika miainga sahady fa nisy any ezaka efa natao moa zany natao ministera tamin'ny alalan'ireo famonoana sy ny famantarana ny fanafody izay miatrika aminy. Amin'izao tsika dia hiditra lalindalina bebe kokoa zany hiaraka amin'ireo tantsaha anazava sy ampianatra hoe ahoana ny fomba hidirana zavatra iray. Faharoa koa dia ny ahafahantsika manara-maso azy satria zava-dehibe izay zavatra izay satria mila rahantsika maso akaiky izy ahafahantsika mamantatra azy bebe kokoa sy miady aminy amin'ny tsaratsara kokoa. Mpiantsehatra samihafa no nanatrika ny fanombohan'ny tetikasa omaly. Marihana fa raha voatafiditra amin'ny firenena iray ny chenille légionnaire dia tsy ho foana akory fa ezahana kosa ny ifehezana izany.